Eratsika za fa na dia anatina ady sarotsara atsika ny miaraka amintsika Andriamanitra. Apetsao foana fa tsy iraka fatantany iraka misy atsika ny fa misy Andriamanitra akato. Ka anatin'izany za dia amerina voninahitra ho an'i Jesosy ary mankasitraka koa moa ny ray aman-dreny zay teo foana nanoana nampahery misaotra ho atsika mpiara miazakazaka mankasitraka atsika sampany intercesseur zay tonga koa nidodidody tao anatin'izay. An'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra mankasitraka indrindra tompo. Manjesy rahalahy. Amen. Yo. Aiza le bravo ho an'i Jesosy. Scambala velunenge, scambala velunenge atsika. Scambala velunenge, salama somantsara, tsisy mararary roge. Esa. Scomba la bellunenge, scomba la bellunenge ro. Jesosy angarganase, Jesosy angarganase. Misaotra n'ilay mpanapake, misaotra ny mpagnasitrana atsika. Misaotra n'ilay mpanapake, Jesosy agnarana anazy, Jesosy agnarana an'ilay mpandresy. Jesosy agnarana anazy, eza. Terrão. Aya. Le pangapa kachike. Sotan le pangapa ke. Jesosy agnarana anazy, Jesosy agnarana anazy. Jesosy agnarana anazy. Sorantubo zalahy, sorantubo tsike, sorantubo gogo. Eza.
Jesus, terror Jesus, terror Jesus. Haya, 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 haya. Assalam. Salam somansara. Sis mararare tsika. Somansara, seorang tumpuk. Labu ki fitsalianga, Seorang tumpuk. labu ki faurianga nowe. Ya wa sote. Labu ki fitsalianga, seorang tumpuk. Seorang tumpuk. Seorang tumpuk ske. Seorang tumpuk salahe. Seorang tumpuk nawe. Yeah. Eza. Eza le tanah tsika. Kenen nega kno anupan Jesus sawe. Si alam Jesus sawe. Jesus sao. Alupani Jesus sao. Sawaro papa. Sawaro dine. Napa ke sao. Alupani Jesus sao. Inusalae, idurana, zorana miente. Isko misma panaira nande, anapegunana. Jesus rakal kaulana, andoshkenge. Iso bisma panaira ngante anapegunanga. Jesus rakal kaulana, andoshkenge. Assalam. Sadara maman nganai. Ega. Jesus sao. Alunarakan Jesus sao. Ay. Nama kebite, nama fenda kose. Ola ye, alunarakan Jesus sao. Alunarakan Jesus sao. Ay saletana ne. Daya.
Aya. Nabakavite agandena kose ola Yesu manaraka ni Jesus sawo asivurakurake amen mazo toerana vetivety ianao azy amen misy fotoana koa anao mila mafanafana alleluia ary misy fotoana ianao mila falifaly mora ho azy avy eo ny andraisanao mba miangavy antsika rehetrarehetra androany omaniny fo mampananao mba andray zavatra fotoana zao ifoazany fananao fotoana zao hitrakanao amizay ary zay ny antony andraisantsika fanasan'ny tompo androany fa ho voakasika amizay ny fananao ary nizaniza fanahy matorotoro foazin'Andriamanitra androany iverina amin'ny fitiavana voalohany ianao ary ho tsara lavitra noho ny hatramin'izay ny fanomponao n'Andriamanitra tononoko sady zany fahasoavany zany hikorina aminao amin'ny anaran'i Jesosy amen na satsy amen alleluia androany dia te hampafantatra anao za fa ilainao ny afon'ny fanamasina sy ny batisan'ny fanamasina alleluia zany indrindra no antony ivoritsika eto mba tonga anasy ianao andray zavatra avy amin'Andriamanitra satria ravagna ilaina fa mila vonona iova vonona androso vonona andeha lavitra alleluia zany hoe mila ampitombonao any anatinao any ny etaeta zava-panahy zay mahatonga amin'ny baiboly milaza hoe maniry fatratra ozy zava-panahy zay zany zavatra tokony irinao lalina anatinao ao zava-panahy maniry fatratra ozy zava-panahy ary indrindra hono ny aminany agnaty baiboly ato misy an'izany maniry ozy izy fatratra zany hoe ianao izy zany tokony mba hangataka amin'Andriamanitra mba tsy karazana fanahy matoriny ianao fa mba fanahy mifoha zay le tsony teny frantsay hoe esprit éveillé zany hoe mila miezaka ianao mangataka amin'Andriamanitra satria mety be ny zavatra tokony ho tsapanao misy zavatra goavanao anatinao fa saingy misy fotoana izy io matory misy fotoana la izy tsy mietsika ianao io olona tokony havita zavatra mihoatra noho zay vitany hafa ianao io olona tsy tokony ho azony devoly kitikitiana zany ary za dia maminany sady manomboka androany fa mitsahatra ny nofo ratsy rehetra nizaniza ianao mpaninofo ratsy didiko mitsahatra zany tsy mandaitra amin'ny fiainanao zany ary foanako ny fiasany herin'ny nofo ratsy amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zay mino an'izany manaova amenina mafy an' Jesosy alleluia amaky andiny soratra masintsika ato amin'ny Korinthianina voalohany ambin'ny folo Korinthianina voalohany toko fa 4:10 ovakitsika manomboka ny andininy fa 4:10 ka hatramin'ny fa 5:10 Korinthianina voalohany toko fa 4:10 ny andininy fa 4:10 ka hatramin'ny fa 5:10 no ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao manao hoe 1 Corinthiens 14 ihany no mivavaka fa ny saiko kosa tsy mahavanina ahoana ary no izy sady ivavaka panahy no ivavaka an-tsaina koa aho sady hiram-panahy no hiran-tsaina koa aho matetika riavagna ny fiangonana raha vao mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra dia misy moa ny sasany tonga dia miteny hoe secte reo agnadary ndraiky fiangonana zandrin'ireo nefa riavagna dia voalaza tsara ao anaty baiboly ozy ny teny soratra masina hoe amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahako amin'ny nofo rehetra dia nilazaina ao anatiny eo amin'izay hiteny amin'ny fiteny zay mbola tsy haina izy hiteny amin'ny fiteniny anjely izy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy amin'ny fotoana zany milatsaka amin'ny olona anankiray ny fanahy masin'Andriamanitra dia zavatra possible ary zay nanenjehan'olona ny nibera velon-janahary tamin'ny fotoanandro nivavaka izy tamin'ny fiteny tsy fantatra
Dia nisy ny teny fa nisy devolony ny beravelon-janahary. Ohatran'izany kory neny lava. Tamin'ny fotoanandro rehefa nivavaka tamin'ny fiteny tsy fantatra, dia nisy ny teny fa olona hafahafa. Fa rehefa niala teto ambony tany moa izy, tsy etsony izy zao, zay vao ny reconnaître daholo ny olona hoe kai fanamasina ny tao aminy. Ka maro amintsika meno na eto zao, mety anao le mbola le paniratsira regny, raha vao olona miteny tsy fantatra dia hozy anao hoe agnadary ndraiky devolona secte reo. Ary mety tafaniratsira mihitsy ianao, mety tafanaratsy, tafanenjika. Zany efa tena miteny aminao fa anisan'ny fihetsika ny fanamasina mirotsaka ao anatin'ny olona anankiray ny fitenenana miteny tsy fantatra. Halleluja. Ary misy tombontsoa be da be ho azaveko anao androany. Hita amin'ny fotoana mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona anankiray. Maro amin'ny olona ny mihevitra fa ny fiangonana pentekotista ihany no mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra. Ny valiny anefa dia tia. Ny atao hoe pentekotista, ho an'izay tsy mahafantatra moa dia ireo olona mankalaza ny asan'ny fanamasina. Zay ny dikany hoe pentekotista. Fa tsy hoe agnaram-piangonana akory, nisy nakan'ilay izy nataony agnaram-piangonana. Fa ny atao hoe pentekotista dia ny olona zay mankalaza ny asan'ny fanamasina. Ka hatramin'ny andron'ny Joela no efa nahalala ny zanak'Israely fa ho tonga ny andron'ny Pentekosta. Hatrany amin'ny andron'ny Joela mpaminany. Na ny hoe ny filatsahan'ny fanamasina. Zany hoe efa hatrany amin'ny testamenta taloha zany no efa nanambaran'Andriamanitra fa ho avy fotoana ilatsahan'ny fanamasina amin'ny olombelona rehetra. Alleluia. Nefa ny tegna nampalahelo zareo zay nahalala mialoha indray no tsy nandray. Zanak'Israely vao niresahana an'io resaka io dia niresaka izy fa tsy normal zany ozy. Zany hoe ny Israely dia tena mpankalaza Pentekote fa saingy tsy nahazo ny fanamasina. Nampalahelo. Isika olombelona raha noforon'Andriamanitra dia tsy noforonina hitovy amina biby. Ary vakio ny Baiboly fa ny tena mamelona atsika dia fofonain'Andriamanitra. Inona hoe mamelona atsika? Fofonain'Andriamanitra, na ny hoe ny fanan'Andriamanitra. Rehefa nagnamboatra atsika Andriamanitra, tsy nataony vatagna fotsiny, fa nofofony ny fofonaina hono, nasivany raha, nitsofony zany tamin'ny vavaorontsika teo. Nataony hoe nofofony ny fofonaina mahavelona ozy teo amin'ny vavaorony, dia lasa fanahy manana aina ny olona. Fofonain'Andriamanitra. Mampalahelo anefa matetika dia misy zavatra tsy azotsika. Ary be da be ny olona mahatsapa zavatra izy ao anatiny ao fa toeriny. Lazainy fa tsy normal zany hono izy. Za zao nisy olona anankiray zay nangataka vavaka tamiko dia tsy haiko pasteur ozy fa za rehefa mivavaka elaela dia ohatrany mangovotra ozy ny tanako. Dia matahotra za ozy dia miagna malaky za mivavaka. Izinao? Tsy haiko ozy pasteur fa misy fotoana za rehefa concentré mivavaka dia ohatrany mangovotra hatramin'ny vavako. Io za mantsy anazy, tohizo fa mandray batisan'ny fanamasina ianao zay. Misy herin'Andriamanitra mamangy anao. Misy zavatra. Satria raha Jesosy antsovinao, tsisy devoly hetsika aminao zany. Adio raha teneniko anao ty. Tsy zakany devoly zany agnaran'i Jesosy zany. Zany agnarana zany ozy ny Baiboly dia andonga leny lo alika rehetra. Alleluia. Ka tsy possible mihitsy tsika hiantso hoe Jesosy io dia devoly ndraiky tonga ke. Asa azonareo tiako tenenina? Ya. Ka raha anao mivavaka ianao miantso an'Andriamanitra, miantso ny fanamasina, mazava ho azy le nantsonao izy tonga io. Satria izy ny teny hoe antsoy aho dia ho valiko ianareo. Ary ampisehoko zava-magaga sarom-pantarina zay mbola tsy fantatrareo. Amen. Amen. Alleluia. Maro amintsika ireo nefa nahazo an'izay batisan'ny fanamasina zay, nefa tsy miaina amin'ilay izy. Raha ianao zany nisy fotoana mba efa natsapany zany atao hoe fanatren'Andriamanitra, ary mety efa maro ange nefa niteny tamin'ny teny tsy fantatra ianao taloha fa tatoato le izy tsy nampiasainao tsony. Mitovy amin'olona megna basy fa nampiriminy ambany fandria. Azonareo le izy. Ilaina izy regny ampiasaina foana. Za lasa nabavy na igny andalana igny raha miteny amin'ny tsy fantatra. Ya, ndraindray za magnontany raha bazary mbola raikitra ny raha masakata dia magnontany le olo ino raha monsieur? Ah, tsy ya. Fa tsy azo atao style ndraiky zegny andeha amin'ny station sel anao dia gré bébé c'est le bébé monsieur. Sao dia maiza alola mijany aky ndraiky. Misy boky sasany tsangitsangeny ndraiky. Izy fa agnaty gym iny raha moramora.
La izy tsy natao atsangitsanginanao fa tegna ampiasainao amin'ny fiainanao. Lazao hoe amen. Alleluia. Ny olona araka ny fanahy, enoy tsara. Ny olona araka ny fanahy dia miresaka araka ny fanahy. Normal be zany ianao raha tena araka ny fanahy, hiteny amin'ny fanahy. Amen. Misaina araka ny fanahy ary mivavaka araka ny fanahy. Zay ny olona ara-panahy zay. Miteny araka ny fanahy, miresaka araka ny fanahy, misaina araka ny fanahy, mivavaka araka ny fanahy. Ary mametraka ny fanahy ho laharam-pamehana amin'ny zavatra rehetra. Halleluja. Za raha vao mivavaka tsy miteny amin'ny tsy fantatra tsy mahazo aigny za. Ohatrany tsy mivavaka fa regnesako anahy. Engany mba ho tonga aminao zay fahatsapana zay amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Halleluja. Ho atoroko anao androany, inona ny mahazava-dehibe amin'ny fotoana miteny amin'ny teny tsy fantatra ianao rehefa mivavaka. Inona ny importance n'izany? Na dia namevaninao aratra amin'izay. Halleluja. Ao amin'ilay Korintiana voalohany teo ihany, toko 7:10 dia ny 7:10, izy hoe fa raha mivavaka amin'ny teny tsy fantatra aho dia ny fanahiko ihany no mivavaka, fa ny saiko kosa tsy mahavany. Fanahy. Eto zany tsy le hoe mandefandefa fahatany, tsy alefalefa fahatany fa tena mifantoka ianao, concentré tsara ianao ary mijoro amin'Andriamanitra ianao. Halleluja. Tain'ny tompo ianao. Ny fanahiko ihany izy no mivavaka. Tadidio fa ny fanahintsika dia personne anankiray mihitsy ny fanahinao. Personne anankiray mihitsy ny fanahinao ao anaty vatanao ao. Halleluja. Izay manana maso, manan-tsofina, manana fahatsapana, fa saingy izy tsy mety maty mandrakizay. Vatana no mety maty, fa ny fanahy tsy mety maty mandrakizay. Misy an'izany agnatinao ao. Ka amin'ny fotoana zany ianao miteny amin'ny teny tsy fantatra, mivavaka amin'ny teny tsy fantatra, dia io fanahy io no miresaka. Engany mba ho azonao ny zavatra tiako tenenina. Halleluja. Ary tsarovy ry havana zay miainao na eto androany, fa tsy afaky ny miaina normal tsika raha tsy misy fanahy. Ny biby no afaka mivelona tsisy fanahy, fa isika fanahy no mamelona atsika. Na ny olona tsy mivavaka raha tafitenen'izany, fanahy ozy mahaologno ny olo. Mametraka an'izany atao hoe olombelona zany dia ny fanahy. Ka ao anatin'ny fanahintsika ao no hitoerany le antsoina hoe herin'Andriamanitra ao amin'ilay fanahy. Ka raha io no ataonao ambany zavatra, io no tsy voakolokolonao, io no tsy ampy fahalalana, dia ozy ny Baiboly hoe fa tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy. Ho atoroko fahalalana ny fanahinao androany. Ao anatin'ny fanahintsika ny toerany herin'Andriamanitra sy ny fiainan'Andriamanitra. Agny zany le fiainan'Andriamanitra. Dia be da be koa ny fiainan'ny devoly, te hitoetra amin'ny fanahin'ny olona anankiray. Mingavy anao androany, aoka mba ny fiainan'Andriamanitra ny hitoetra ao anatin'ny fanahinao. Io le antsoin'ny teny Grika hoe Zoe. Zay mikorina ny amin'ny vatantsika agny, iainantsika amin'ny fiainantsika ray manontolo. Ho aminao ane zany androany. Halleluja. Ao amin'ny Jauna 4:24. Jauna 4:24. Ozy ny Baiboly manao hoe ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra dia fanahy. Ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana. Rehefa tsy maintsy ozy. Tsy maintsy. Raha mivavaka amin'Andriamanitra zany dia tsy maintsy ty resaka ty. Fa betsaka revana ny olona miala fotsiny eto ambony tany izy fa tsy mba mi-expérimenté akory zany atao hoe fiasan'ny fanamasina teo amin'ny fiainana zany. Nazavaiko kely tamin'ny premier kilte, deuxième kilte, troisième kilte tamin'ny maraina, makasika ny atao hoe fiasan'ny fanamasina, ny herin'ny fanamasina. Fa androany moa tsika resaka betsaka le amin'ny hoe batisan'ny fanamasina. Alleluja. Metametraka fanontaniana ianao dia raha miteny amin'ny teny tsy fantatra zany za avy eo pastera dia inona ny tombontsoa azoko? Inona ny zavatra mety hitranga? Voalohany indrindra, rehefa mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra ny kristianina anankiray, na lehilahy na vehivavy, na voasambany androany ary izy vao nivafoka mandray ny batisa amin'ny fanamasina io, dia fomba anankiray zay zavatra ataon'izay ampifandraisany ny fanahiny amin'Andriamanitra. Miray amin'Andriamanitra zany ny fanahinao amin'ny fotoana ianao mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra. Fanahy samy fanahy no connecté. Alléluia. Ary io le voalazan'ny Jauna 15:16 hoe raha miray amiko ianareo, firaisany, communion. Izy moa io ataontsika rehefa avy eo.
Ary amin'ny fotoana ampiarahanao amin'ny fiteny tsy fantatra le izy. Dia mampifandray ny fanahintsika amin'Andriamanitra akaiky izy. Teneno amin'ny akaikinao akaiky mihitsy hoe. Halleluja. Tazavaiko kely tamin'ny maraina fa ny fifandraisana hoa dia miteraka fifamindram-pitokisana sy fifamindram-pahefana. Raha ianao zany mifandray be amin'olo anankiray dia lasa tokisana io olona io ianao ary lasa omeny olona io fahefana ianao. Maheno ve tsika e? Ka raha tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia lasa vehivavy atokisan'Andriamanitra ianao ary omen'Andriamanitra fahefana. Raha misy olona tena mifandray akaiky aminao io, ka raha sendra ianao any bazary be, ozinao mantsy anazy mba alaivo koa rô antranonay koa rô, lakile nambelako ambanin'ny armoire, ohatran'izao amin'ny sisiny à droite, mba midira koa no antranonay rô. Fa tsy ny olona rehetra ke ianao miditra antranonareo. Sa tsy marina zany? Fa zay olona mifandray aminao, lasa atokisanao ary lasa manana fahefana manokatra ny armoiranao. Ka mba miangavy ianao zany manomboka androany, ndao zasy ianao mba hiditra amin'izany atao hoe mifandray akaiky amin'Andriamanitra zany. Ka fomba anankiray ngeza be ahafahana mifandray akaiky amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahintsika ny fitenenina amin'ny teny tsy fantatra rehefa mivavaka ianao. Halleluja. Miteny amin'Andriamanitra amin'ny 1 Corinthiens 14:2. 1 Corinthiens 14:2. Inona ny resahana eto amin'ny anaran'i Jesosy? 1 Corinthiens 14:2. Zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe, fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'olona fa amin'Andriamanitra. Halleluja. Izay miteny amin'ny teny tsy fantatra dia tsy miteny amin'olona fa amin'Andriamanitra. Fa amin'ny fanahy no itenena ny zava-miafina ka tsy misy olona mahalala. Halleluja. Miteny amin'Andriamanitra olo. Tsara ne zany revagna e. Miteny amin'Andriamanitra. Engane mba hiteny amin'Andriamanitra ianao mandreboka androany. Halleluja. Fitenenana le izy. Noho izany mila vonona hiteny ianao rehefa avy eo. Amen. Donc zany fitenenana zany tsy voatery misy mampianatra fa le zaza, ohatran'izao zaza anankiray rehefa hiteny riatany agny fo. Misy zaza vao mianatra miteny dia ohatran'ny feony foana no ianao fa izy amin'io misy zavatra tiany teneny. Ka androany ianao aza mangina. Rehefa tapitra ty fampianarako ty dia anao exercice-n'le izy tsika. Ary hivavaka ho anao fa ho hitanao fa tafiteny amin'Andriamanitra ianao androany. Fa zavatra ingaviko anao fotsiny oka ianao resy lahatra ary oka ianao angetaeta fa possible aminao androany ny andray ny batisa ny fanamasina. Halleluja. Amen. Maro amintsika zany ny mivavaka amin'ny saina ihany. Zany hoe mivavaka amin'ny tenin'olombelona. Igny matetika le mazatra antsika hoe raha eo Andriamanitra mivavaka amin'ny saina ianao zay. Fa raha vao miteny amin'ny teny tsy fantatra ianao dia mivavaka amin'ny fanahy ianao zay ary miresaka amin'Andriamanitra. Amen. Ao amin'ny Efesianina toko 2:1-20. Efesianina toko 2:1-20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra zay tononona tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny ho avy. Ambony lavitra. Dia ao amin'ny zafady Efesianina 1:21, zay mihitsy le isika. Maro manko sy no mihevitra fa devolo no mampiteny amin'ny teny tsy fantatra. Zay le magravy antsika samy mpivavaka ihany magnela an'io. Samy fiangonana ihany no magnela regnane. Tanao reny zareo le miteny amin'ny teny tsy fantatra regny trombany eo izy io. Zareo le mivavaka amin'areo regny misy raha hafa ne zareo regny. Atsika samby atsika ihany no mifagnaratsy. Ny antony dia satria tia magnambony devolo ny olo. Raha vao zavatra zany dia fa devolo dolo nambady. Hatramin'ny jirama tsy mandeha dia lazainy fa devolo. Pokatra ananjy latsaka izy tsy mahay mitagna raha. Devolo nandatsika pokatra anazy. Za dia tsy mba mpitondram-bavaka mihitsy hoe tapoka jiro dia ndao tsika raha hivavaka mba roatsika devolo nanampoka. Tsy devolo zany nanampoka an'io fa jirama. Azonao izy. Tain'Andriamanitra ne ianao. Tsy afaka miditra ao aminao ny devolo satria le fanapahana ambony lavitra anao anatinao. Zay fotsiny ataovy agnaty saigninao isan'andro. Hoe manana le fanapahana ambony lavitra za. Vakio le Efesianina 1:21 teo. Raha izany no ataonao vavaka alohan'ny ianao matory tsy magnonofo ratsy sady ianao. Azonareo izy. Fa misy karazan'olo rehetra tapaka jiro alohan'ny natory dia
tapany devoly jiro anahy dia mazava ho azy ianao raha vao mino devoly vanginy devoly fa anao za mba mino anazy fa alohan'ny atory ianao vakio le Efesianina 1:21 nao veritsika vakigny andray mandeha o dia tsy azonao tsara Efesianina toko voalohany dia ny andininy fa 1:20 manao hoe ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny ho avy ambony lavitra zay le zavatra mitoetra ao anatinao zavatra ambony lavitra alleluia amen mila tsaronao fa ny devoly tsy fakterangeza be zany ka hoe mila traitement spécial ataovy tsara milentika agnaty saigninao zany tsy facteur maventy be izy ka tsy maintsy traitena spécial hoe mila ataony zao devoly mila atao rehefa manona ny anaran'ny Jesosy ianao miala ho azy devoly tsy zakany maheno an'izany ary androany anonona amin'ny anaran'ny Jesosy oka ho afaka zay rehetra mifatorany devoly eto amin'ny toerany ty sitrana amin'ny aretinao ianao oka iva ny probleminao amin'ny anaran'ny Jesosy mandresy ianao amin'ny anaran'ny Jesosy tsy misy nofo ratsy afaka miataka ianao tsony afaka ianao zay mino an'izany manaova amenina mafy be alleluia raha manomboka hitanao ny fahalebiazan'Andriamanitra ao anatinao dia tsy misy dikany aminao mijery an'ny Satana alleluia matoa anao mbola matahotra ny devoly tsy hitanao ny fahalebiazan'Andriamanitra ao anatinao mivavaka mba hisokatra amin'ny masom-pananao ahita ny fahalebiazan'i Jesosy eo anatinao ao lehibe ny Andriamanitra ao lehibe le mombanao lehibe le ao anatinao no zay ao amin'izao tontolo zao ataovy fomba fijery zany ravagna dia saintsainao andro manalina atokiso dinio isanandro isanandro hoe manana zavatra lehibe ianao amen alleluia nisy fotoana teto nanazavako fa Goliata anankiray ihany no hitany Saoly sy Davida fa ny fomba fijeriny zareo tsy nitovy Saoly tsy nahita fa tsy niangezany Goliata fa Davida nahita ny fahalebiazan'Andriamanitra mingavy androany mba ho aminao ane zay solomason'ny Davida zay manomboka ahita ianao ny fahalebiazan'le Jesosy eo anatinao maro amintsika koa no mahita ny fahalebiazan'ny trosan'olo amintsika hoe za nagnan'olo an'ity nagnan'olo an'ry dia lasa tsy hitanao tsony ny fahalebiazan'Andriamanitra manomboka androany oka ahita ny fahalebiazan'Andriamanitra ianao oka mba hisokatra ny masom-pananao ahita ny fahalebiazan'i Jesosy alleluia ka ny mahatonga ny Satana lasa ngeza be dia satria diso indraindrainao loatra izy diso indraindrainao loatra vao mandalo an-tany mena kely redy masiaka mpamosavy aketo raha tsara hitan'ny masony aby elazeny fa masiaka zany ny mpamosavy akeo ola keto henjagna be raha idaly raha tany izy any magnindraendra le izy zay ny zavatra tegna tiany devoly izy indraindray manomboka androany atsaharo no fanindraindranao ny devoly alleluia ary mba milaza amitsika rehetra zanaky ziona na ho anao zay mba sendra mandalo eto androany aza matahotra hiteny amin'ny teny tsy fantatra tsy hainoko tsara le amenina anao aza matahotra maro no milaza fa mahazo valim-bavaka foana hono na tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra aza marina zany tsarovy fa tsy valim-bavaka ny tanjotsika fa ny mba ho lehibe ara-panahy alleluia tsy valim-bavaka mba tonga le ara-pananao atanjaka miamahery hatrany mitombo ary tsy azo lavana mandrakizay satria zay moko ny phrase ampiasain'olona iny era samy mahazo valim-bavaka samy tonga akagny foana eo natao anglisy natao frantsay ya ny tanjotsika am'le fitenenina amin'ny teny tsy fantatra tsy le hoe azo valim-bavaka fotsiny fa mba tonga anao ho lehibe ara-panahy alleluia afaka ny azo valim-bavaka foana ianao nefa ny ara-panahinao vizany maheno ve nareo afaka ny azo valim-bavaka foana ianao nefa ozongozon'olona ianao any amin'ny fisikidianana ataony any fa raha manomboka matanjaka ny ara-panahinao vao mitaratra anao any amin'ny tontolo maizina any Satana tonga dia rava ho azy ny sikidiny tonga dia potika ho azy ny asany manomboka mangororo ny fanjakany maizina amin'ny fotoana mialehibe ara-panahy ianao ary oka mba ho lehibe ny ara-panahinao amin'ny anaran'i Jesosy alleluia ary ny Baiboly dia milaza fa ny fahalebiazan'ny herinao izy no ikuizany fahavalinao anao ho aminao ane zany fahalebiazan-kery zany alleluia
ny fahalehibiazan'ny herinao no ikuizany fahavalonao anao. Avereny vakina rehefa tonga ny an-trano ny Korinthiana 14:2. Fa raha miteny amin'ny teny tsy fantatra ozy izy dia tsy miteny amin'ny olona fa amin'Andriamanitra. Ahitrereto age zany mitovy amina vy anankiray apetaka amin'andriamby. Maheno tsara ve nareo amin'ny fotoana ny vy anankiray apetaka amin'ny andriamby, tsy vy normal intsony igny fa mivadika andriamby ho azy. Amin'ny fotoana ianao connectena amin'Andriamanitra, tsy olombelona normal intsony ianao fa lasa misy herin'Andriamanitra. Ho aminao ane androany ny herin'Andriamanitra. Ho amin'ny tokantranonao ane ny herin'Andriamanitra. Ho amin'ny fidiram-bolanao ane ny herin'Andriamanitra. Ho amin'ny fahasalamanao ane ny herin'Andriamanitra. Izay mino an'izany mba manaova amenina mafy. Alleluia. Irotsaka aminao androany ny fahasoavana. Amen. Alleluia. Ka te hiresaka akaiky amin'Andriamanitra ianao, aoka mba tsy ny sainao tsony no ampiasainao fa mba mifananao am'izay. Exercice zany ty atoroko anao androany ty. Zay elabe zay mety ny sainao foana ny resaka taminazy. Fa mba hovao kely ampitomboy indray le izy, aoka mba mifananao indray no hiresaka amin'Andriamanitra. Io ihany revagna anao fanao mahatsapa, ary mahatsapa aingana dia aingana ny fanatren'Andriamanitra. Maheno ve nareo rehetrarehetra? Aingana mba hatsapa ianao androany. Misy indray ny miteny zao hoe afaka atao mandeha ho azy fa izy io paster. Dia misy mametraka question zany agnaty izy igny dia frère fitaitetrina tegna. Fantako lera agnaty lolareo Ia, fa zany zao raha nontaniana aketo. Akory zany tegna sady manasilasity tegna. Enao zao olombelona, eno tsara. Enao zao olombelona. Mila famporisegna manokana ve enao vao afaka hiteny? Valiza. Mila famporisegna manokana. Donc zany ohatran'izany koa ny fananao. Io tsisy lerany, tsisy fotoagnany, fa rehefa te hiresaka ampanahinao, dia afaka miresaka ampanahinao. Fa tsy atao fahatany fotsiny. Fa tsara nisy olo tereka dia mbola tsara, tsara fagnontsafa, mbola tsara. Na mba olo tsy normal tsy mandra magnanjany. Amatonao zay miteny, misy zavatra tianao teneniny. Alleluia. Ohatran'izany koa anao raha miteny ny fananao, tsy hoe te hiteny mbola tsara fo, fa manana antony. Ny olona normal misy antony daholo ny zavatra ataony. Engany mba ho tafiditra anatin'ny olona normal ianao. Alleluia. Dia ohatran'izany koa ny olona ra-panahy. Mazava aminao ve le izy aloha? Zay zany ny avantage voalohany, miresaka amin'Andriamanitra ianao. Faharoa, afaka mitondra fahasoavana betsaka ho anao amin'ny lafiny rehetra. Lasa misy fahasoavana marobe tsy tamboisaina mikoriana mankany aminao any. Fa ny tegna mampalahelo matetika tsika te hiteny amin'ny teny tsy fantatra nefa miara mipetraka amin'olo mpanadaladala. Matetika ny prala, ny prava, ny mpangadala. Dia hiteny amin'ny teny tsy fantatra zany ry, mba lefa tsy mba henoko. Lefa tsy mety edy zany dia tsy fankalkalefaka karan'izany. Fa samy mifantoka tsara, samy mangetaheta, samy maniry, samy tia azo an'ilay izy. Zay moako mahatonga amin'ny Baiboly miteny hoe ho tafaradalagna vaozony roa ratsy miray. Afaka mitondra fahasoavana betsaka ho anao amin'ny lafiny rehetra. Zany hoe mamelona zany izy io. Mitondra fiainana. Zay le John 6:63. Ny teny zay nilazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Ary vakio tsara amin'ny Baibolinao. Fa tsy grand F ny tenenina eto. Hoe teny zay nilazaiko taminareo fanahy sy fiainana. Tsy grand F fa petit F. Zany hoe tsy miresaka fanan'Andriamanitra izy eto fa ny fanahintsika. Vakio ny John 6:63 ho an'izay manana Baiboly ndao sokafantsika mihitsy dia mba ho azonao tsara. John 6:63. Inona ny lazaina eto amin'ny anaran'i Jesosy? Manazava ny Baiboly eto amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny fanahy ozy no mahavelona. Revo ny fanahy resana eto petit F. Ny fanahy no mahavelona. Ny nofo tsy mahasoa na inona na inona. Ny teny zay nilazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Alleluia. Anao zany raha vao mamaky Baiboly ka amina sora baventy ny fiandohan'ny soratra dia miresaka Andriamanitra izay. Fa raha petit F na hoe minuscule
dia miresaka olombelona izay. Mino fa azonao zany. Halleluja. Dikan'izany ny fanahintsika no mamelona atsika. Azonao ve ny tiako teneny? Tsy azonao tsara be ao. Zany afaka mamelona anao zany ny fanahinao raha ianao mikolokolo anazy. Afaka mamelona anao. Fa maro ny olona ohatran'ny matimaty izy satria tsy hainy mamelona ny fanahiny. Tsy mahazo zavatra sahaza anazy ny fanahiny. Ole dia hitandregny hira federana izy, hirany Big MJ ndraiky ny ndekatiany. Ole dia hitandregny toriteny izy, novelasy mandany fotoanany. Dia lasa tsy mahazo aina le fanahy. Tainy tompony ianao. Halleluja. Amen. Halleluja. Rehefa tsy eo tsony ny fanahinao dia maty zay ny agnaran'le olona raiky. Azonareo izy? Rehefa tsy eo tsony ny fanahy. Matetika ny teny alokon'ny vavantsika dia mamono, mandratra le teny alokon'ny vava. Dia tsika mikoragna amin'olo. Vehivavy tsisy ilagna azy. Arak'ilay volagnina hoe tapaka ponga kely, tsy mamelona zany fa mamono. Aza mba atao an'izany namatsika. Ary raha mba miresaka mivadinao ianao, mba ndana mba miteny zavatra mamelona. Dia zay mahatonga anazy teny ny teny zay nilazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Satria ho anao manokana mihitsy zany ny tenin'Andriamanitra. Mamelona ny fanahinao ary mitondra fiainana ho an'ny fanahinao. Halleluja. Tainy Jesosy ianao. Halleluja. Matetika dia zay le izy ary mety hitondra fiainana. Dia ohatran'izay ihany koa ny tenin'ny fanahintsika. Na io mamono, na io mamelona. Ny tenin'ny fanahinao. Indrindra fanahinao miteny zavatra mamono anao e. Azotsika rehetra be zany. Ka ny teny tsy fantatra dia tenin'anjely. Tenenao amin'ny akaikinao zany, io hoe ny langage des anges. Tenin'anjely io. Alléluia. Teny avy any an-danitra. Na ihany koa hoe langage céleste. Zay ny teny tsy fantatra. Langage céleste. Ho hitanao zany rehefa mba hoentin'Andriamanitra ianao ndray andro ho agny amin'izany lanitra zany. Fa tsisy teny an-tatsimo na an-tavaratra agny na an-tandrefa na an-tampivoany. Azonao? Fa teny tsy fantatra no itenenana. Fa azonao fotsiny le resaka. Tonga dia micomprendre ianao hoe zao le izy. Iny Jesosy anetsika rehetrarehetra. Alleluia. Amen. Ny mahatonga anazy hoe teny tsy fantatra dia satria tsy mila ianarana fa hay ho azy. Voafitaka ianao raha hoe misy école de parler en langue. Nisy école aloha dia miteny re, pa, ny fitahin'olona amin'izany ianao. Fa io possible androany. Eo no eo ihany ianao raha vonona afaka ny teny amin'ny teny tsy fantatra ianao. Aroka mba hirotsaka aminao zany fahasoavany zany androany. Halleluja. Zay mahatonga izy hoe teny tsy fantatra. Satria tsy mila ianarana fa hay ho azy. Raha liana sy mangetahita zava-panahy ianao. Ary koa zany tsisy le hoe bonjour sy au revoir. Hoe karakory pasteur bonjour amin'ny teny tsy fantatra. Karakory ndraiky au revoir. Bibi. Mandenga ndraiky koa olo magnandra magnanjay. Azonao le izy sao dia handengan'olo anao. Hoe mba hainao raha volagno taka igny. Bebe. Bonjour amin'ny teny tsy fantatra. Mavandy zay olo zay. Iny tompony ianao. Alleluia. Iny tompo atsika rehetrarehetra. Androany mba miangavy ianao rehefa tonga agny an-tokantrano ianao, ndana mba manokana fotoana même 30 minutes mivavaha amin'ny teny tsy fantatra. Après ny onction androany ty hoisy zavatra ho sokafan'Andriamanitra ho fiainanao. Hoisy zavatra ho libéreny Jesosy ao fiainanao. Alleluia. Fankatoa fotsiny zany zavatra teneniko anao zany. Manokana fotoana kely anao rehefa tonga agny an-trano mba raikitra ianao rery. Ya, raha ohatra ka magnadala anao ny ravavinao na mamanao mandeha any agnaty dosy any. Agny anao, raha masaka tapo. Aty raha ramosenao tsy mbola mandeha mivavaka igny moezany agnatora mpomezagna keo izy. Ka izy nagnina vadiko sa. Ary mety misy agnantso ana pastera, nanina ho akory vadiko. Da mivadika agnaby elelany. Aza manakaiky ny regny olona mpagnadaladala regny fa tena olona mba hitanao hoe resy lahatra amin'izy regny no ataonao. Dia raha megnatra ianao miala lavitra. Sady tsy hitako koa ny tokony amenatra anao e.
Aleluia. Amen na sa tsy amen. Tsy voatery mitabataba so dia azony raha aketo atsika. Vao miditra andragno dia seka maty koa anao hoe. Tsy voatery mitabataba. Fa azo ataonao malefaka tsara. Osa. Sody beka ataon'olo avy tamin'ny parky Voloina keo anao. Tain'Andriamanitra le zalaka Ziona. Horakofana amin'ny rano Jesosy ane anao androany. Amen na sa tsy amen. Halleluja. Ka raha misy zavatra tianao ho velona, ohatra hoe varotra sy ny sisa, ndany amin'ny teny tsy fantatra. Ndany amin'ny teny tsy fantatra. Raha misy zavatra tianao ho velona, ataovy amin'ny teny tsy fantatra. Tonga ampivarotana anao, tonga ampiasana anao, na sendra ho agnatina situation sarotra tsy hitanao tsony vahaolana, riato amin'ny teny tsy fantatra. Ho hitanao fa hoisy herin'Andriamanitra hikasika anao, hikasika an'ilay zavatra tadiavinao ary hamahaolana anao. Izay mino an'izany manaova amen na mafy. Halleluja. Ao amin'ny Romanina 8:11 manko izy milaza an'izay. Romanina 8:11. Raha ilay fanahy izay nanangana an'i Kristy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izy amelona. Romanina 8:11. Ary raha ny fanahy izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty ozy no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Maninona zany io fanahy io? Mamelona. Amen. Fahatelo. Andeha angaikaingatsika. Ny fitenenina amin'ny teny tsy fantatra dia mamoaka zavatra tsy mampino. Mamoaka zavatra tsy mampino. Zany hoe zavatra mystère. Tsy voaeritreritra ny sainan'olombelona ny zavatra hitranga aminao. Ny résultat zany dia tena tsy vitana calculatrice. Fa lasa zavatra mystère tanteraka no mitranga eo. Vakio ny Korinthiana 14:2. Zay vao nivakitsika teo zany. Korinthiana 14:2 dia amin'ny tapany farany. Fa izay miteny amin'ny teny tsy fantatra dia tsy miteny amin'ny olombelona fa amin'Andriamanitra. Dia ary amin'ny tapany farany. Fa amin'ny fanahy no hitenena ny zava-miafina ka tsy misy olona mahalala. Amin'ny fanahy no hitenena ny zava-miafina. Halleluja. Eto zany na zavatra tsy angatahnao na tsy eritreretinao possible mivaly. Misy fotoana moa ka tsika rehefa mivavaka ohatra ny reraka zay tsika. Dia rehefa manomboka reraka ianao ka tsy mahita zavatra tenenina tsony, avadio amin'ny teny tsy fantatra. Riatanao am'izay osamaraka moseketa baba. Le izy eo mifantoka tsara fa tsy hoe mivadika zariko. Tsaramaso. Angivy. Tsy zany. Tsy zany. Fa tenga hoe mifantoka ianao. Ivavaka ho anao aza avy efa ho hitanao fa hiteny io vavanao io. Izy mba mino fa hiteny izy androany. Mitenena amin'ny andaran Jesosy. Halleluja. Amen. Amen. Na zavatra tsy eritreretinao ary mivaly daholo. Satria Andriamanitra direct no miregle ny fiainanao rehetra. Za zao zavatra anankiray mba matetika hitako zany matetika mahatsapa tezitra ho azy za rehefa mivavaka amin'ny teny tsy fantatra. Tezitra karaha misy raha mahatezitra be anazy. Dia amin'iny fotoana iny zany misy fanahy ratsy mila potehina any ambadika any. Miady ianao amin'iny fotoana iny. Detektenao le fanahy ratsy. Detekten'ny fanahinao. Fa ianao tsy mahalala satria mystère le izy. Nisy pasteur hony tany ampitondranomasina tany niarany sakafo tamin'olona izy tany amin'ny hôtely. Raikitra niarany sakafo, niaraka ninana takao zareo dia raikitra niresadresaka. Tampotampoka teo izy, tonga dia nivavaka tamin'ny teny tsy fantatra. Tampotampoka teo. Imagineo zany hoe miara misakafo amin'ny longo ao nareo. Izy ampinanana lasopy vantanina spécial tsy haiko ino igny. Ora mama masana la babasa. Reka bebe. Mitodika tao lolo jiaby. Di sasany ono efisaiky nagnantso mpiandry zay niverinjare hoe nagnino. Ino ka la diatsika magnantso mpiandry. Zareo amin'ny miara misakafo tapoka teo nivavaka tamin'ny teny tsy fantatra. Ary tsy mety mijanona raha tsy feno 40 minutes. Tegna nisy ny chronométre mihitsy le zay
donc 40 minutes ingavony janona na velany mihitsy le sakafo de kosa masaka tababa reka be bon shindo la babasa ay tamin'igny fotoana igny no domina tomobile ony zanany accidenté quelque part tany fa vokatry le vavaka tamin'ny teny tsy fantatra tonga de tsy naninona tsony le zaza azonao am'zany se le zavatra mystère rehefa zarinao miona amin'Andriamanitra ny fananao de voafehinao ny zavatra rehetra na de tsy présent any am'le toerana renao tsisy zavatra afaka manimba anao zany zay nge le mahatonga ana amin'ny teny tsy voatery valim-bavaka ihany oa fa ny fananao mila mitombo ary ny olona mitombo ara-panahy afaka midétecter zavatra be da be en même temps. Alléluia, alléluia. Mila fantatrao fa ao amin'ny fanahy tsy mikonto ny distance, tsy mikonto koa ny fotoana. Ny zany mila miaina amin'ny fanahy isika rehetrarehetra raha te vita hitraité zavatra goavana. Mba tianao ve mba hitraité zavatra goavana? Tianao ve anao mba havita zavatra goavana? Mila olona ara-panahy ianao. Indrindra raha tsapanao fa manana antso ianao, manana andraikitra ianao amin'ny tokony consultenao voalohany. Io ny tokony kolokoloinao voalohany. Satria ny fanahintsika no azon'Andriamanitra ampiasaina dia manaraka ho azy ny vatantsika. Mahatonga anay lasa pasteur, lasa mitarika olona maro, ny fananay aloha no mila matanjaka. Dia manaraka ho azy amin'izay ny zavatra tenenin'ny babanay. Dia ohatran'izany tsisy valaka koa ianao. Amen na sa tsy amen? Alléluia. Amen. Faefatra, io ihany koa no ahafahanao miresaka amin'ny anjely. Afaka miresaka amin'ny anjely ianao ao anatin'ny fiteny tsy fantatra satria io fitenin'ny zareo. Tanao ohatra antsika gasy ao raha lasagna Paris, maheno olona miteny gasy tonga dia mitodika ho azy ianao. Izinao, roatra ianao lasagna Ampidiranomasina na mitoerana tsisy na atao tsoka fotsiny hoe mandeha agny Tuléar ianao ka maheno daholo akory la. Akory li, akory gea, akory la. Dia tampotampoka ianao tonga dia tafitodika hoe c'est qui? Satria maheno an'le firesaka anao. Amen. Lasa voabaiko n'igny olona igny ho azy ianao hitodika agny aminazy satria manao an'le fiteninao izy. Alléluia. Ary amin'ny fotoana ny anjely maheno kristianina anankiray miteny amin'ny teny tsy fantatra, lasa voabaiko ho azy mitodika any aminao le anjely satria maheno ny fitenina izy. Engany mba ho azonao zany teny zany. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko 7:10. Ny andininy voalohany. Korintianina voalohany toko 7:10. Dia ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe na dia miteny amin'ny fiteny, na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza. Dia rehefa tsara miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely. Inona moa le fitenin'ny anjely tiany teneny eto? Fitenenana amin'ny teny tsy fantatra. Alléluia. Dikan'izany isika afaka miresaka amin'ny fitenin'ny anjely. Ary aza adinonao fa lehibe noho ny anjely ianao. Amen. Ary ny Baiboly dia milaza fa mbola hitsara anjely koa ny antsika reto. Ianao io, anao karaha viavihely zanan'olo io. Mbola hitsara anjely ony ianao. Tainy tompo anao. Hebreo toko voalohany. Hebreo toko voalohany. Ny andininy 7:10 ka hatramin'ny 8:10. Hebreo toko voalohany. Ny andininy 7:10 sy ny 8:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa anjely iza no nilazany hoe mipetraha eto an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao fitoeran-togotrao. Tsy fanahy manompo fa izy rehetra, ny raha nanao fanompona ho an'izay handova famonjena. Natao hanompo anao. Donc zany raha enao le anisan'ny olona mavita miteny amin'ny teny tsy fantatra, mivavaka amin'ny teny tsy fantatra, afaka mibaiko an'ireny ianao. Satria natao hanompo anao regny. Alléluia. Ho aminao ane zany fahasoavana zany. Alléluia. Misy témoignage ray andro ray andro maty tany Ankodaoda ny fiaran'le mpanompon'Andriamanitra. Manakana tomobile izy fa tsisy nijanona mihitsy. Ary zay efa tratrana zavatra ohatran'izany. Ny essence ny tomobile nety amin'izany lany. Miaraka amin'ny zaza madinika. Taraiky quelque part. Dia ozy io lelan'Andriamanitra io hoe rehefa tsy misy janona ny tomobile
miasa ozy ny anjely androany sady niditra tao agnaty tôbily izy niteny tamin'ny teny tsy fantatra raha masaka taboseke le boboshe nagaga tonga dia nandeha ho azy le tômôbily zay efatratran'izany andeha tagny amin'ny tanàna raiky atsona hoe marolika zay andeha nitoro filazantsara za mama Germaine paster Rija dia nandeha lavitra tany ake zany io dia magnaraka an'igny mazenga igny mbola mipita ny katsepy agny dia magnaraka zorny igny jusque agny lavitra zake zany io la naissance tambonina ranomasina tany kokindesinay elakagna kely la naissance dia mivavaka amizay sisa mba natao hoe aiza zany atsika io dia manao tanigna le chauffeur lelaka atsika io raha tsy Comore dia Maurice sisy raha mba magnome courage na mba hely izany mba mifagnotany raha fefika aminao zany mba fefika akaiza azonao izy dia ny hafarany sady nona tambony lakagna tegna tsisy sakafo nohany raha mipitika amitarenao ranomasina mipotripotry magnanio any vongantsiry regny dia regny mba lelilafagna hely mba magnome hery tsy haiko lera tamin'ny firy igny nisy jiro ny taratra be zay talohany karavery nefa tonga soany an-danitra zay tegna marina tanina regny raha mba miona amin'ny mama Germaine nareo na miona amin'ny dadarija za voavonjy na zavabe ka izy io regny pakebo regny izy nifanena aminay regny mba nagnatoro anay hoe anareo mandeha nareo fa nareo io lasa agnantany avy dia mba nisaotra an'Andriamanitra dia ino ozy nareo kiaka foagna andro fa tsy mety tody efa rano niarany vavaka zay telo mianada mianaka andao tsika vavaka mba hiantso fagagan'Andriamanitra andeha hagnano asan'Andriamanitra dia tsika ty oka mba hoisy mirakla raikitra amizay teny amin'ny teny tsy fantatra sakaramandola bobo sekete riatane neny mama mo karaha ataony misy mitomagny ely aminany tsara be zany niano zany vobay raha iko raha nataniky tsara be dia nitenenina amizay le chauffeur nalaka demareo anareo mozy raha azo niny raha tsisy essence izy demareny niny rany tamizany saiky nakitra d'origine ana izy maro zay tsy demarenao teo izy mbola demare le amizay zay aminany tio za magnofa tsara ny angavy foa demareo azareo ko tsy anao nenao za setriko agnaty rano demareny raha ivelona amen dia lasa zay zisky tonga tary nalefa bia ry Jesosy mbatakano utafitaso dia nahaizako irana fifoazana tamin'izany marina mafy inona ny secret tamin'izany niteny tamin'ny teny tsy fantatra alleloia tainy tompo ianao hoe tain'Andriamanitra ianao tsarovy fa mila mampiasa anjely ianao indraindray amin'ny fotoana anao le tsisy vola mihitsy nefa ao anatin'ny tena ilagna vola oka hoe hietsika ny anjely androany tadidiko pasteur Chris indray andro nila stylo tany mihitsy zay tamin'izany mila stylo izy dia mba nangataka stylo tamin'ny mpiandraikitra teo izy zany dia jerevanao ela be le mpiandraikitra vao nangatitra stylo nzay mainty name of Jesus nataony karaha n'izy tagnany to dia nisy stylo ta tagnany to oza agnano karaha n'igny koa zay zany drakoreky azonao izy fa raha ohatra olo tsy normal zany mandeha magie ary za efa nivavaka ho an'olona nikengonana an'izao zay tagnany tamina fiangonana an'olona anankiray indray andro tamizany moa tambola evangeliste le mafanafana fo be regny mirakla androany nizaniza marary sitrana na mpagnantsoviko le rangazy eny nagnano karahan'izao ny tagnany nivavagna izy teo no eo natanjaky tagnany fa ny zavatra nampalahelo rehefa namegna ananjy micro magie marina mafy aozy ndraiky alako any anjaika zany za amin'io zany le mbo nangantegna fijorognova volombelona regny magie ndraiky aozy avotao alanare aminanjy malako zao micro i tsy mahazolon-draha tainy Jesosy ianao fitaovagna azotsika ampiasaina amizay ilayntsika ny anjely ary vakio ny baibolinao fa ny anjely no nampiasain'Andriamanitra raha anao zavatra tete ambony tany izy anjely iresaka tamin'ny Zakaria anjely resaka tamin'ny Maria anjely resaka tamin'ny Josefa anjely ny ona tamin'ny Joshua anjely regny no alefan'Andriamanitra rehefa
mitraité zavatra ty ambolo tany. Mila hainao aloha ny miresaka amin'ny fiteniny tsy fantatra, zay anao vao afaka iazira ao anatin'izay. Atsika ve zany e? Ya. Teboka magnaraka. Vakio aloha ny Salamo 103. Salamo 103 mba hagnamafy an'le hoe anjely teo. Salamo 103 20 à 21. Salamo 103 20 à 21. Ozy ny Baiboly amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: misaoran'i Jehovah ianareo anjeliny, dia ianareo zay mahery indrindra sady mankatony teniny ary mihaino ny feon'ny teniny. Alleluia. Dia ianareo zay mahery indrindra sady mankatony didiny ary mihaino ny feon'ny teniny. 1:20. Misaoran'i Jehovah ny miaramilany rehetra, dia ny mpanompony zay manao ny sitrapony. 5 amin'ny fotoana miteny tsy fantatra ianao dia mampandroso ny tenanao. Mampandroso an'izy hoe tenanao. Enao zany lasa mandroso. Enao mijery anahy io, androso enao io, andeha lavitra enao io, ho feno hery enao io amin'ny anaran'i Jesosy. Hitatsika zany amin'ny 1 Korintiana 14:4. 1 Korintiana 14:4. Ozy ny izay miteny amin'ny teny tsy fantatra dia mampandroso ny tegnany, fa izay maminany kosa mampandroso ny fiangonany. Izay miteny amin'ny teny tsy fantatra dia mampandroso ny tegnany. Zay le tegna mahatonga anahy mampirisika anao mihitsy androany, mangatà miadiva mafy mihitsy mba hanana ny force ahafahanao miteny amin'ny teny tsy fantatra io ianao. Tsy mila megnatra ianao. Ary alao agnaty eritreritranao hoe secte ino hoe fa vakio ny Baiboly, fa voalaza agnaty Baiboly zany, na Baiboly katolika na Baiboly inona na ampiasainao. Misy an'io 1 Korintiana 14. Raha anao zany la miteny amin'ny teny tsy fantatra ianao, atsangana Andriamanitra ianao. Engane mba hitsangana ny lavo rehetra, engane mba hitsangana ny fiainanao, engane mba hitsangana ny ara-pananao, hitsangana ny fiainam-bavakao, hitsangana ny finoanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Mampitombo, zay koa ny dikan'ilay izy, mampandroso ny tenany, manangana, mampitombo. Ohatra ny olona manangana trano amina boriky regny, amina parpaing regny, mampitombo, mitsangana tsikelikely. Ary ny Baiboly dia milaza fa isika dia trano fanahy zay ahorina Andriamanitra. Trano fanahy. Alleluia. Ao amin'ny Efesiana 3:16. Efesiana 3:16 dia ozy ny Baiboly hoe ho atanjahana fatratra amin'ny fanahiny ny toe-pananareo. Ho atanjahana fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panana. Mbola miresaka ara-panahy ihany izy eto. Amen. Ka za dia tegna te hitondra anao amin'izany hoe fiainam-panahy avo lenta zany. Tiako zasy ianao tenao miaramila ny Kristy, zay tsy resy anady, tsy azo zongozonina, mahatakajavatra ary tahina mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mandinika ianao zao za ohatrany mahita zavatra tenenina aminao foana, sa tsy mahagaga ianao amin'izy ndraikindraiky. Honga latsireny mandregny mahita raha koragna fo. Nora magino foana raha izany paster raha koragna, misy raha koragna fo. Miona antsika ke zao maregny fa misy raha koragna koa za koa. Tain'i Jesosy enenao. Mety misy olo agny mety magnano abola, asy magnano paster David tsy lany raha koragna. Mety efa lasa abola. Ny antony dia satria atanjahan'Andriamanitra ny fanahiko. Men'Andriamanitra tanjaka le fanahy. I zavatra zareko aminao ingy zavatra iainako e. Enao, oka mba andray hery enao, oka mba andray fahasoavana enao androany. Alleluia. Amen. I Paoly apôstôly dia miteny mihitsy fa miteny amin'ny teny tsy fantatra be lavitra no ianareo rehetra zaho ozy. Iny Paoly zany hatramin'izy mitsihegny miteny tsy fantatra. Azalahy izy. Ohatra izy manoka izy magnoatra otsika. Dia nikoragnany mihitsy zany agnaty Baiboly. Fa miteny amin'ny teny tsy fantatra be lavitra no ianareo rehetra zaho ozy. Tsy mahagaga zany raha tegna nandroso ny ohatran'ny olona rehetra Paoly. Asinao raha izy mampandroso le avagnizy io e. Fa tsy secte araka le nitritanao anazy hatramin'izay.
tsy fiangonana zandry ny araka le resanao anazy hatramin'izay. Tadidio fa ny fiainantsika dia ara-panahy. Ary misy force maléfique be da be manodidina anao. Ka raha faible anao dia lasa reo no mikasika fiainana anao. Fa raha matanjaka ianao tsy azony devoly atao na inona na inona ianao. Ary engene mba tsisy zavatra mpaninona anao zany e. Amen sa tsy amen. Halleluja. Navita nanoratra baiboly be lavitra noho ny apôstôly sasany Paul apôstôly. Nanana zavatra nilazaina, nanoratra epistily maro be Paul apôstôly. Mila miteny mihoatra ianao manomboka eto. Raiso tagnana ny akaikinao, iteny miteny tsy fantatra mihoatra za manomboka androany hoe. Ary tsy homegnatra tsony amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Fahenina, rehefa miteny tsy fantatra ianao dia miresaka aminao Andriamanitra. Maninona hoe Andriamanitra? Miresaka aminao Andriamanitra. Korinthiana voalohany 4:12 dia ny 5:15. 1 Corinthiens 14:15. Tainy Jesosy enenao izay manaraka an'ity lesona ity. Ary engane mba aniry any anatin'ny fananao any zany fahalalana izany. 1 Corinthiens 14:15 amin'ny anaran'i Jesosy mivakitoy izao manao hoe: ahoana ary no izy, sady hivavaka am-panahy no hivavaka an-tsaina koa aho, sady hira-panahy no hira-tsaina koa aho. Alleluia. Tainy tompo anenao hoe sady hivavaka am-panahy no hivavaka an-tsaina, hira-panahy no hira-tsaina. Hitanao eto zany fa ny amin'ny fanahy no resahany voalohany eto. Vavaka am-panahy. Amin'ny fanahy no resahany voalohany. Nilaza taminao atery am-boalohany fa fotoana tezitra ny fananao dia midetekte fanahy ratsy izy zay. Fa fotoana indray io ohatra ny te hira foana zay dia misesentir le présence n'Andriamanitra. Misy fotoana angenao tsy ahoana amin'ny fotoana igny tsy hoe enao izy te hirahira te ignognognono karaha voambe. Fa misesentir présence n'Andriamanitra ianao igny zay. Fa ny sasanao miova jarina tamin'ny jarina kosa ngary e. Satria tsisy raha henoko tsy jarina. Efa tokisako eke. Tsy mampatanjaka fagnahinao zany. Tsy mampatanjaka fagnahinao zany, vao me boribory fagnahinao amin'izany. Iny tompony ianao. Igny lenao le ohatrany te misy fotoana antsika io na miasa na matory na misakafo ohatrany eo anao tampotampoka eo ohatrany te hira ho azy zay anao. Tsika le zay amin'ny fotoana igny zany misesentir. Ary raha io malahelo dia misy zavatra mampalahelo agny zay dia alefa mitenena miteny tsy fantatra. O sakaramanto sopraboseke deke papapapa lamakabasanto legaremamama. Ary io rehefa misy fotoana zay ohatrany réseau zay. Magnoaraka mivavaka ho an'ny olona ianao. Misy olona vao mivavaka ho an'le olona ianao tegna regninao anao connecté. Za matsaparakaran'izany matetika. Misy zanako ara-panahy maromaro zany a Paris matetika zareo miantso anahy amin'ny WhatsApp. Dia rehefa mivavaka ho an'zareo za tsy te hijanona miteny tsy fantatra. Ohatrany te hiresaka foana. Ohatrany te hivavaka foana. Satria misy onde miady ao. Ingany mba ho tonga amin'izay fahasoavan'izay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Amen. Amen. Andriamanitra izy zay. Raha voanao zay te hira dia Andriamanitra izy zay. Ary amin'ny fotoana igny tout est possible. Amin'ny fotoana igny zay angatanao tonga dia mivaly eonao eo. Engany mba azo an'izany fahatsapana zany ianao e. Alleluia. Amin'ny fotoana zany ianao manana olana ary mety nisy fanapahan-kevitra tsy maintsy niraisiny nefa tsy fantanao zay atao. Ndana miresaka amin'le mystère amin'Andriamanitra fa ho hitanao fa hiresaka aminao izy. Ataovy amin'ny teny tsy fantatra eo. Alleluia. Nen'le kamaradiko zay moa miafatrafatra ndraiky olo izy. Tsy digy le olobe le afatrafatra izy. Fa anao ndana mba miteny tsy fantatra. Mitenena miteny tsy fantatra. Amen na? Fafito sao dia maranantsika anazy. Secret fafito. Mampiakatra ny fononao any amin'ny faratampony. Maninona hoe sirefy izy io. Mampiakatra ny fononao any amin'ny faratampony. Any amin'le level farany ambony mihitsy
Angin fananao no mipetraka. Tahin Jesosy anenareo hoe ho tahin'Andriamanitra manokana ianao. Voalohany, 19:20. Joda zany alohan'ny hiditra apokalipsy dia Joda aloha no hitanao. Joda voalohany. 19:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Joda 1:20. Ozy ny Baiboly hoe fa ianareo kosa ary malala dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavaha amin'ny fanamasina. Raha te handroso zany amin'ny finoana masina dia ina ny atao? Mivavaka amin'ny fanahy. Alleluia. Finoana masina indrindra, io le faratampona. Ka mivavaha amin'ny fanahy masina ozy izy. Eto zany le tsy azo resena. Efa tena goavana. Raha te ho tonga amin'le level goavana zany ny entraînement voalohany miteny amin'ny teny tsy fantatra. Alleluia. Raha anao mba manomboka te ho vangin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny faminaniana, fahitana zava-panahy, mba te hahita hery ara-panahy, mitenena amin'ny teny tsy fantatra. Atoroko secret anao satria babanao za. Amen. Alleluia. Ary tsy miontsona tsony ianao. Tsy miontsona, tsy voazongozona tsony ianao. Na misy information négatif, na misy fampiororona, na misy zavatra sarotra hitany masonao, tsy miontsona tsony ianao. Engane mba tsy iontsona tsony ianao. Oza hoe tsy iontsona tsony ianao. Io zany ny porofo voalohany alalana fa milatsaka tamin'ny mpianatra ny fanamasina dia ny fitenenana tamin'ny teny tsy fantatra. Alleluia. Androany ilatsaka aminao ny fanamasina. Androany amangy anao ny fanamasina. Vonona venao ny andray zava-panahy androany. Manaova amenina mafy dia andao hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsangana ianao ny amin'ny toeranao eny. Asanao atao amin'ny lanitra ny tananao anankiroa mihitsy. Ataovy ambony ny tananao anankiroa. Dia manombo miteny Jesosy eo regniko zany afatrao zany. Vonona ny andray ny fananao masina. Fanahy masina na inona zavatra nataoko hatramin'izay. Vokatry ny tsy fahalalako. Nanakianako ny olona miteny amin'ny teny tsy fantatra. Mifona eto anatrehanao aho. Ninona zavatra nataoko ka nampalahelo anao fanahy masinao. Mibebaka androany. Mifona aminao androany. Inty aho voako ana Jesosy aho. Manolo tena ho anao aho fanahy masina. Midira atao anatiko ianao fanahy masinao. Manomboenao mivavaha ianao amin'izao fotoana izao. Mivavaha ianao amin'izao fotoana toy izao trano mivavaka. Manomboka ho isy herin'ny fanahy masina hikasika ianao amin'izao fotoana izao. Manombo mitenena amin'ny teny tsy fantatra. Fa misy eto androany ampiteny ianao. Eto ny hery ampiteny ianao. Hery ampiteny ianao. Raiso ny hery. Oh, ramason de lebeso. Brise che delle bobosce che de che bababababa. Akpim masno de manomboka mivavaha ianao. Fa mangy ianao ny afo ny fanahy masina. Raiso ny batisa ny fanahy masina. Ok, ianao hiteny amin'ny teny tsy fantatra amin'ny fotoana izao. Sakafo ny vavanao. Sakafo ny vavanao. Aza mijery nizaniza. Aza misaina nizaniza. Sakafo ny vavanao. Fa hiverina ny fitiavana voalohany ianao. Hiverina aminao zany fanomezam-pahasoavana zany androany. Che ramakabole bebebe. Misaka andala bosa. Rebeke bosa andala bagababondolo bose. Misaka andala bababababababaya. Ok, andray batisa ny fanahy masina ianao. Batisa ny fanahy masina. Asandrato ny feonao aza mangina. Mivavaha mafy. Mivavaha amin'ny teny tsy fantatra. Eto izy, eto izy, eto izy, eto izy. Hey! Makababababala mondolo bosa. Mereke monde le bose che ese bele bebe se do la babaga bosa. Brasa manda la bose che deve bebe de bose dalla babaga bose. Reme che bose ngala mama manda la bose che deve bebe. Fire 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 fire. Oka wisi afidna. Afidna. Afun fanahy masina. Ataovy ambony tsara ny tananao anankiroa. Miandrandra zavatra. Miandrandra zavatra. Tika ianao tena hivavaka amin'ny fanahy. Mivavaka amin'ny fanahy. Araka le lesona ny raisinao teo mivavaha. 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 Raiso, 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 raiso. Raiso mibatisa amin'ny fanahy masina. Raiso mibatisa amin'ny fanahy masina. Ay, 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 ay. Afo, 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 afo. Ok, irehetra ny afo. Mirehetra ny afo. Mirehetra ny afo. Mirehetra ny afo. Raiso, 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 raiso. Raiso! Hey! Ay, 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 ay.
Makamalabo scendere bebeso. Meso condolo bobo sikadabaya. Meso delle bosse della bossa. Tu is tan vavak. Azamena te no van Vavaino. Atof zijn paso in een fanano. Reis neerpana. Erpana. Ria. Mazamala bosce delle bebosce. Bese condola boscia caramamando. Bisaki la monte le bosce cadababa. Lima cabosce dalla bagaboronto. Zima cadabaye. Azamena te no. Asandatun tananong vava. Asararaina na manguf trajeno. Atov. Tuizen vavak. Anum ka miasam no nerpanaso. Miasam no nustaso. Miasam no fasavanaso. Reis. Sami mandrai. Kema kaboshe dalla bagabole bobo de boshe dalla baba. Beze bele bebe so dalla boshe dalla bagaboshe dalla berbondo. Beze che te boshe dalla bagabo. Beso candala bagabo le mamando. Beze che te baba sandala baya. Masama barrakamena te noi favak. Asamena te no. Na machar mangufta santana no. Avelon fana masra yas. Zamena. Twist. Ay. Oh. Ria. Majama babalondo. Mica bagabola monte. Sima carramagabosa. Besondolo bosce bebendo. Pesca nella bagabonde le bosce che babaye. Monda la bagaborre che boscia andala baya. Masa makala mama mando la bosce che bosto. Roma babalo bebesindo. Besenda la bagabo scendo la bagabo bosce. Rema cabo scendo la bagabo scendo la baba. Macara magabo scendo la bagabo scendo le bebe. Romi che bebo scendo la bagabo sha. Ramaka baba. Tuizotan vavak. Azarera che no foftona tsara wanodran. Ftona le be wanodran. Ftona vantu pun fen wanodran. Ftona izrulo vavulbel. Omdat ik zo wist vizrulo vavulbel. Wisieri latsa kam no. Aswere no. Am latsan fanamasen. Hey. Ay. Makarama scendo la boscia. Mesconte da bosce che regeme. Se me che la bosce cadaba baba. Masama carramanga la mondo lo bosce. Resconda la bagaba. Loca magabo scende de boscia. Rima kabagabaya. Mosondo lo bosce che rebosa. Rima cabo scendo la baba. Masa che le monta. Se me che rebo. Summe che rabosa. Le me che boscinda la baba. Marrama cabo scendo la boste. Soja tuppo. Soja fanamassera. Makasita carai. Enta lega boscendo la kiba. Zonde de bebe. Somika la boscia. Tuizotan. Azarera che no. Sabina te no. Sarmitsen lela no by tenem ten spandat. Are to fazaran san manum kadruan. Yen san manum kadruan. Ke ramaka bosenda la baba do la bosende de bebese. Viso kinda la gaboshe kare mama. Amaga bala monte de boshe ke de bosa. Roma pizza kita kabaga la monte. Rime che boshingo la mama kabosenda la bakabosho. Re bakabosenda la bakabosenda la baba mande. Bese kinda la boshanda la baramando la boshendo. Shima kabakabosenda la bakaboshende. Re bakabosendo la kiboshenda la berebosho. Roma kido baba sendo la baso. O confenduere no. Reis neer hem zofton zo. Mendo la ivo scendo da baba mando. Mazama parama gabode da baba mama. Sauka no zahai. Autana na. No apeta kuinza. Nimbomba. Reza. Shine up.
Indole che voce la barra mamma Rombe bebe giunta la baga voce la baga Roma mamma Sotto tu po Magasita canosa Parreke mojinda la boga bondo la baga bobosho Reka maga bole le bebe benzino la baga mojino Dono mori bebe benzino la baba sonda la mama Masina Masina Ya na tumbu la iratitu Sanaku Masina yana Masina yana tuku Laira tilu Edikayana Ile Sanaku Masne no tu po Holy, holy, holy Holy Avoce nella voce nella Prendo le boscia Ile sana tu Masina yana Solta da tamana
Scendo le gababa, non la mamma, scendo la baramanda, rope candela che scendo le scendo la bagabana, scendo la scendo la scendo. Sayete na watroni Dole boshamo para moshe dole moshe Dola baba moshe dole beso dole moshe Salatom lantan tanalo na kru. Di ko bayiran zanir zanem funo rejena. Shandala baba santo la baba shika. Sindala baba sandala baba shika de baba mandona baba. I love you, Holy Spirit. Oh, sama para boca da la baba baba. Sindo la bosha, rica manzana la baba. Au fa fam l'antantano della sovetena tiqueno.
Misaotra fanamasina. Midera anao izay fanamasina. Mitsaoka anao izay. Masina ianao. Mahery ianao. Magagy ianao. Mankasitraka Tompo. Misaotra fanandray izay. Misaotra ny amin'ny herinao izay nomenao any tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ndo itia tanana siorakoraka mafitsika ho an'ny Tompo. Alleluia. Amen. Afaka mahazo toerana vetivety ianao. Amen. Amarina ny fotoana isika. Dia ao anatin'izay mba tsy ampahela be an'ity resaka ty ngamba zany dia aloha tonga dia mba maromaro ny mpiandraikitra dia tonga dia serviegna le izy. Vavakintsika aloha zany ho anao zany raha resy lahatra ianao mba hanao fanatitra manokana isaoranao ny Tompo dia azonao atao tsara manomana fanatitra mba isaoranao n'Andriamanitra ny amin'ny fotoana androany. Samia manomana n'le fanatitra izay mba maharesy lahatra azy ho an'i Jesosy dia ho asesitsika le izy raha tsy mampanina dia mba asesy avy any aoriana zany dia mba tsy mitsangana mankaty zany le olona amizay mba tsy ela le izy. Efa miomana ny sasany manaonty an'le kopy mpandraisana. Vavakintsika aloha, sandrato mivavakintsika. Raha eo manamasina an'ireto mofo mpandraisana reto tononoko eto androany Jesosy fa hivadika ranao zao ho fanekena ny anatin'ny tsiraray avy any. Ary ny mofo dia ho nofonao ho fanasitranana ho an'ny marary. Hivadika diankapoka, hitondra fanambinana, hitondra aim-panahy ny anatina ihany. Anomboka tanjaka indray ny fananay amin'ny fotoana mandray reto fanaisan'ny Tompo reto izahay. Misaotra Tompo ao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia ny mpiandraikitra sasany zany tonga dia mananty an'le fanatitra aloha amizay mba tsy ela le izy tantazina le fanatitra dia ny sasany kosa manolotra ny fandraisana fanasan'ny Tompo. Dia sady mananty fanatitsika no atao le fandraisana dia amizay tsy ela tsika zany mba samy mba malakilaky daholo ny fotoana rehetrarehetra. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain,
Nusuran rai kumenaka Atilua nita Famusuti Fana yimasinda Hallelujah. Nusuran rai kumenaka Nentilui lumfaupa Abyanakani Nusuran rai kumenaka Nentilui lumfaupa Abyanakani Wawusutawe Fana yimasinda Semiyasa yetuza Nusuran rai kumenaka Nusuran rai kumenaka Nentilui lumfaupa Abyanakani Wawusutini Fana yimasila Semiyasa yetu mananchi yetu Wawusutini Fana yimasila Hallelujah.
Raha misy mbola tsy nahazo dia tsangany kilotrao ny tananao anzay mbola tsy nahazo mbatovy ambony tanana regny mbola misy tsy nahazo regny zany dia mba ezahantsika mba hanaterana aingakaingana regny manangana tanana regny. Avy fanay masinao tsangana ambony tsara fotsiny ny tananao tsangana ny tanana zay mbola tsy nahazo ataovy ambony tsara le tanany le mbola tsy nahazo teo zafady izy le mbola tsy nahazo Lori ara itsangantsika rotra ka efa nahazo daholo tsy andehananay am fahalalana tsy andehananay am betsaina faningerin'ny fanay masinao Sinai, Famigherini, Fanai, Massindo, Mangueta, Ega, Aua, Avivana, Io, Milanau, Isa. Sotra fanamasina amin'ny fotoanandroany ity. Sotrany amin'ny batisany fanamasina zay nizarainao tamin'ny tsiraray avy tsy hafanay tompo fambadika ty fotoanandroany ity ho goavana lavitra ny fijoroana vavolombelona miamahery ny zanak'iziona mahery am-panahy mahery am-bavaka mahery am-pinoana
amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny faela velona iraikitra amin'ny fiainanao, ny fahatsaran'Andriamanitra ameny ny fonao, hitombo hatrany ianao amin'ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra, ary ho lasa fahazaranao zany manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Tia tanana mafitsika ho an'ny Tompo a, dia misaotra betsaka anao nahatratra amin'ny farany a. Aza dino rapitso maraina misy maraim-baovao eto a manomboka amin'ny 5 ora sasany. Manjes TV, Zina Firaisana. Réalisation de la prophétie Fataterani Famnanin avec le prophète Joël Tatou. J'aimerais vous donner la clé. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des résultats? Apôtre David Rakut Munchasan. Tunoniko news ta irotsaka amin'ny fiainanao, irotsaka amin'ny ara-bolanao, irotsaka amin'ny fahasalamanao, irotsaka amin'ny zay rehetra ataony tananao. Antananarivo, lundi 19 décembre 2022, de 9h à 13h, service prophétique. À 15h, rencontre personnelle avec le prophète. « 20 décembre 2022, de 16h à 10h.